amin'ity raha sitrapony tompo ny fanambadiana isimiora dia misaotra an'Andriamanitra efa mbola mitahirana hatrany izy ary miazona anay fantatra hoe miazona anay hatramin'ny farany. Betsaka ny zavatra fantatro momba amin'io tsy fantany momba dia raha indraindray ato mety tady arao modimody eo anatrehan'ny hafa dia izy efa mafantatra tsara indray ianao fantatra anao e. Dia ohatr'izay ihany koa raha ohatra ka manao modimody izy eo anatrehan'ny hafa dia zay hoe indray tri fantatro ny tri. Fa tapatan'izay nefany a tsy hoe heritaona ny arahana izahay na enina ambin'ny folo taona ny arahana dia tena hoe tonga dia fantatra dia zay fa nanomboka tamin'ny taona voalohany dia miova foana ny olona satria misy zavatra ao ambadiky ny sehatra miova maro samihafa. Ohatra hoe ny efa taona voalohany zany zao hafa mihitsy izahay mivady ilay nisy amiaika amin'izay rehefa tonga ny fahefatry ny taona ny fianakaviana iny dia misy zavatra miova ao dia misy zavatra vaovao fantariko indray any amin'io dia misy zavatra vaovao fantariko indray fantariko io indray aty amiko dia indrindra moa fa misy zaza efatra dia indrindra moa fa mipetraka any mahazaza tanety be betsaka ny zavatra miova dia noho izay eritrereto fotsiny areo ohatra anakirairay fotsiny hoe misy fotoa zay tena hoe andao ragatsika gamany dia tena hitady moyen ifindrantsika makaty amin'ny vilona indray dia teo atsefatsefaty hoe ohatrany aneo ihany aty ka aneo ihany aty fa tiako madio tsara ndrivotra sy midrasa sisy tsararo misy fiovaovana lehibe dia eo zany misy zavatra ianarana foana. Dia satria olombelona miovamova izahako sy miolo dia raha ho vady te hitombo ahatratra tian'Andriamanitra aseho amin'ny fanambadiana izay dia mila mianatra n'ilay siansa sarotra indrindra antsoina hoe vadiolojia. Isika fiangonana no fifombanana Kristy. Raha tenin'Andriamanitra no jerentsika dia tsy miova mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Salamo 120 hoe komandrakizay Jehovah no nanorenanao any an-danitra ny teninao. Noho izany tsy miova Andriamanitra sady zany fa izao izy tsy miova fa lalina dia ozy isika hoe sarotra Andriamanitra nohon'izay fahalalinan'Andriamanitra zay dia ozy isika hoe sarotra atakana Andriamanitra fa raha tena izy maro fa tsy hatakatra anazy amin'ny fahafelony mandrakizay isika fa zay ampafantarina atsika avy ao amin'ny alalan'ny teny dia fantatsika fa ampy ifandraisantsika sady zany izay tsy fiovaovan'Andriamanitra zay dia tokony hamora kokoa ny fahalalantsika azy amin'ny lafiny anankiray. Ny lafiny mahalalina azy indray dia indrisy fa mahakamo ny saintsika andalina bebe kokoa hanka mora miambina isika hoe ampiaraka azy fantatro momba an'Andriamanitra nefa tena mbola lalina no ny fantatritsika Andriamanitra. Ozy isika hoe aleo rehefa tonga ny alahady aleo nefa fampahirezan'ireo foana mba raisina ny fiangonana fa efa ampona zay fahalalako momba an'Andriamanitra zay. Ary indrisy fa lasa tena mamatahotra atsika ny antsoina hoe teolojia nefa mbola mety moramora kokoa le vateolojia na tena izy. Ino moa le atao hoe teolojia? Fahalalana momba an'Andriamanitra. Zavatra tsy dia tena mahalina atsika ny doktrina na ny fotom-pampianarana kanefa miaraka amin'izay tetsy ivelany tetsy any dia hoe misy fiatsaina eny amin'izay ataontsika rehetra ny teolojia atsika ny doktrina atsika. Samy manana teolojia daholo isika fa misy sasany salama kokoa ny teolojia
Ny sasany somary tsy salama, marevo salosana. Sa manana ny fotom-pampianarany ny fiangonana maro samihafa, fa manana ny fotom-pampianarana fototra ijoroantsika isika, ary manana ny fotom-pampianarana izay ataontsika hoe secondaire sy azo iadikevitra. Dia fantatsika ve zany linany amin'izany ve tsika tsiraray avy? Ozy isy teo hoe misy fiantraikany amin'ny ataontsika rehetra ny teolôjiantsika na ny doctrinatsika. Raha mitovy filazantsara ohatritsika, dia misy fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra tsy maintsy fantatsika, ahafahantsika mitoro filazantsara mahomby. Misy fahafantarana momba ny trinité ohatra, hoe inona nataon'Andriamanitra Lay, nataon'Andriamanitra Zanaka, nataon'Andriamanitra Fanahy. Misy fotom-pampianarana mipetraka tsara, mazava tsara momba ny fahotana. Teo zao tsika nisy fotom-pampianarana tafiditra tanatin'ny hira izay mirantsika ny sorana an'Andriamanitra. Reo lahasanabavy izay manoratra hira eto anivon'ny fiangonana hoe mivoy kokoa an'izay doctrine salama izay. Dia miresaka momba ny fotom-pampianarana momba ny fahotana zao tsika teo amin'ilay hira fahafiry. Tsy misy tsara ato amiko. Zany zao ohatra fotom-pampianarana momba ny fahotana izany. Misy foto-anaty raha itony filazantsara sika dia mila malala amin'izany hoe fotom-pampianarana momba ny olombelona, momba ny zavatra ho avy. Ohatra hoe raha tentsika hoe ho avy Jesosy, dia mahafantatsika hoe inona kay zavatra miaraka amin'izany hoe fiavian'ny tompo indray izany. Tsy hoe andeha ampianatra koa magistral na korintsika rehefa hiteny mitoro filazantsara, fa misy an'ireo fahalalana fototra momba ny teolôjia sy ny momba ny fotom-pampianarana tokony hipetraka ao amintsika ala-petreretatsika mazava rehefa hiatrika zavatra anankiray-tsika. Tsy fitoniana filazantsara fotsiny, fa any amin'ny fanambadiana, any amin'ny fomba fiasantsika ny ampiasana, voizin'ny doctrine sy ny teolôjia, fahafantarantsika momba an'Andriamanitra daholo izany zavatra anankiray izany. Ty andiny soratra masina anankiray ty tiako ampieritreretatsika. Magnentsika ao amin'ny ohabolana toko fahasivy ambin'ny folo andiny faharoa tapany. Fantatsika loatra eo. Ohabolana 19:2 tapany voalohany. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny famahy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ozy izy ny mpanoratra ny ohabolana ny famahy. Raha jerena midika teny hafa izy io, tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny famahy. Dia raha jerentsika midika teny hafa izy io, dia vaky toy izao: fanirina tsy misy fahalalana dia tsy tsara. Na ataontsika midika teny hafa ihany koa dia hoe ny hafanampo tsy misy fahalalana dia tsy tsara. Io zany hoe tsy tsara zany hoe zahako anaty an' Jesosy fotsiny a, dia zay ampy anazy zay. Fa misy fahalalana zay tokony hivarotantsika izay azontsika amidy mba hazahoantsika io fahalalana tsara io. Dia androantsika na isaka alahady isika dia ny fotoanantsika no apetrakantsika eo anatreha'Andriamanitra, avotsitsika zavatra hafa rehetra, fa ho eo isika ho eo amin'ny tongotry ny tompo dia hiaino ny fampianaran'ny apôstôly. Izay mahatonga antsika miaraka eto isan-kalahady, satria tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny famahy. Ny andiny soratra masina izay tiako ampidirana aty toy ity izay miresaka momba ny fotom-pampianarana dia ny asan'ny apôstôly toko faha-20 amin'ny faha-7 amby 20. Asan'ny apôstôly faha-20 amin'ny faha-7 amby 20. I Paul manokana no resaka an'izy ity tamin'izy tany Grisy.
dia ozy izy fa tsy tafeniko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotra Andriamanitra. Dia io no lohatenin'ilay fampianarana momba ny fotom-pampianarana hoe ireo saina natolotra Andriamanitra rehetra izany. Tena dia tsy lahatranao ahako androany alohan'ny hidirako amin'ny andin-tsoratra masina ary io no anisany ezava-dresena lahatrantsika tsiraray avy amino fa ny fanahy masina dia tena mandresy lahatra mahay indrindra hiasany anatsika any hoe ilainao ny fahafantarana fotom-pampianarana, ilainao ny teolojia tsara, teolojia salama. Ilainao zany nohon'ilay fampaherezana ilanao eny antsefatsefaka eny. Tsy miteny aho hoe ratsy ny fampiherezana fa ilaina dia tena ilaina ny fampiherezana. Fa araka ny teny tao ivelany tao hoe misy ara zavatra raha ohatra ka mitombona tsara ny teolojianao, ny fomba ny fahafantaranao momba n'Andriamanitra mitombona tsara mipetraka araka ny tokony ho izy ny doktrinanao, dia lay olana ngezabe eritreretinao lasa tsy olana koa raha tena izy rehefa mitombona daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ny fiantrehanao zava-tsarotra samihafa dia bakoly ny fahasalaman'ny fotom-pampianarana fantatrao sy iainanao. Te hiresaka kely aho hoe tsy fotom-pampianarana na teolojia fantatry ny saina fotsiny no resahantsika eto, fa iainana mihitsy na izy, manova ny saina ary manova ny fiainana tanteraka. Tiako isika ary magataka mivavaka miaraka izay tena ny rahalahy manasa antsika ary mivavaka ao antsika mba tena hoe iorona sy hitombo, hialanina sy hivelatra amin'ny mampianatra antsika. Raha jerentsika ny fiangonana taminy ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly dia tena anisany tena hoe nivelatra ary ny olo-paka ny alamina ny fahatakanan'izy ireo an'Andriamanitra noho izay fahazotoany izy ireo hoe ho atokotry ny apôstôly aheno ary olona ao anatin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fantatsika tsara zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ary izy ireo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly voalohany indrindra. Ary ny faharetana amin'ny fampianaran'ny apôstôly io dia mandeha ho azy ihany koa ny hafa rehetrarehetra, ny fiangonana, ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Dia raha jerentsika io asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny fafito amby roapolo io dia ny zavatra anankiroa izay tenen'ny soratra masina afaka sotomintsika eo anatin'ilay izy hoe mila faherezana avy amiko izay mpitory ary mila faharetana avy aminareo izay miaino, izany hoe mitombo amin'ny maharitra ny fampianaran'ny apôstôly zany. Ahoana ozy izy Paoly? Tsy nafeniko anareo ozy izy, tsy nafeniko anareo. Amin'ny dikateny hafa efa miteny fanjika teo fa ataoko amin'ny teny anglisy indray le izy ho an'ireo izay mety hoe mazava kokoa amin'ny teny anglisy. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Hoe tsy nihetra aho tamin'ny fanambarako taminareo ny planina sy ny fikasan'Andriamanitra rehetra. Izay le hoe tsy nihetra izay dia nila ino? Nila fahaherezana avy amin'ny Paoly, tsy hanafenana, tsy emorana, mba halalan'ireo fiangonana tamin'izany ny sain'Andriamanitra rehetra, ny saina natolotra Andriamanitra ho amin'ny fiangonana izany. Eto ako aloha dia te hifono amintsika satria indraindray matahotra, indraindray matahotra izahay.
ary zay ny ilaiko vavaka avy aminareo ho anahako manokana zay ataoko hoe zaro tory teny de base fa ho an'ireo zay tory ny ten'Andriamanitra ihany koa mifandimby ihany koa mivavao a mila fahasahina tahaka ny amin'ny foly mba ahafahana tsy manafina zay saina natolotr'Andriamanitra rehetra ny taotro matetika dia tsy mahalina atsika ny zavatra toy izany efa tsindrana dia tsy hidrolo ny resaka tampony olona hoe tena dao iresaka ny amin'ny fotom-pampianarana dia nitahotra tao anatin'izay dia hoe nanao koa dia aina atsika tsy nisy lino vitsy dia vitsy ny tena lino satria misy resaka fianarana kokoa ao fampiasaina ny saina kokoa ao dia nandraitsika efa tratra ny rotoroton'ny fiainana dia tsy lina intsony isika fa mivavao mba hanana faherezana hoe na lina na tsy lina ny akabiazan'olo dia hijoro atory tsy atory fa atory sy tsy anafina zay sain'Andriamanitra rehetra natolotr'Andriamanitra ho atsika fiangonana ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra raha jerentsika ny diema dia mazava kokoa ilay hoe saina rehetra natolotr'Andriamanitra ny fikasan'Andriamanitra na ny plan'Andriamanitra rehetra zany hoe manomboka amin'ny izy Andriamanitra ny fihizina maha-Andriamanitra azy ny teny ny famonjeny ny fiangonana ny zavatra ho avy ny zavatra maro samihafa reny dia tanatin'izay le hoe fikasan'Andriamanitra na ny plan'Andriamanitra efa voapetraka ny aloha izay zay tokony ho fantarintsika tsikelikely Jusy Paoly tsy nafeniko ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra mamantsika rehetrarehetra miaraka manaiko hoe tsy karazana olona mpitoroteny hoe mitory zay zavatra manafosafiny sofintsika na manokokota zay mandidihidy ny sofintsika fotsiny ina moa tiako teneno anatin'izany tsy ilay karazana mpitoroteny hoe izao ny zavatra tian'ny olona na zao ny zavatra mahafalifaly ny olona dia iny ny andeha mitority fa fantatsika tsara hoe mezaka no matoky amin'ny ten'Andriamanitra ary mizara arak'izay azo atao amin'ny fahitsiny ny ten'Andriamanitra zay zaraina amintsika tsirana avy fa kosa ilayntsika fiangonana ilay hoe isika fiangonana miara-mitombo milentika sy mivelatra amin'ny fahalalana tsara hoy Paoly hoe notoriko avokoa ozy izy tsy misy nafety lay avokoa izy rehetrarehetra ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra ka ao anatin'izay mivavao ary ezaka ampita zay fahalalana tsotra sy fototra kanefa manova ny fisainantsika manova ny fiainantsika enatra amin'ny fiainantsika davanandro mihitsy araka ilay teneniko teo hoe ny fomba fiainantsika dia baikony fahatakaratsika momban'Andriamanitra baikony teolôjiantsika salama na tsy salama ny fiainam-bavatsika azosika ve raha salama ny teolôjiantsika dia tokony ho salama ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa matoa zay tsy manana fiainam-bavaka salama isika araka ny tokony ho izy dia misy zavatra tsy mazava ny momban'Andriamanitra tsy azosika ka tonga any amin'ny fananarotana ny fahasoavana ohatra any amin'ny hyper grace hoe mivavaka na tsy mivavaka tian'Andriamanitra foana mety mitombona ihany zany fa ianao mivomafy eo anatin'izay na mana fiainam-bavaka ako na tsy manana fiainam-bavaka ako efa ho ataon'Andriamanitra daholo zay efa nikasainy miaraka ny fampirenana zao tontolo izao fa izay lasa makany amin'ny hyper grace na makany amin'ny fananarotana ny fahasoavana isika hoe efa vavony efa hain'Andriamanitra zay atao dia alao raha tsy fantatr'Andriamanitra zay hovonjeny dia aleo tsy mitoro filazantsara tsony fa ina ny lalana zany fa rehefa mipetraka ny fahazaontsika ny zavatra rehetra dia mandeha araka ny soratra masina ny fiainantsika araka teneteo hatramin'ny fomba fiasa any am-piasana
ny fisotrotsika, ny fihinanatsika, ny finamanatsika dia ananany teolôjiatsika fiatraikany avokoa izany. Ka androany dia fampidirana ny fanentanana anao hoe inona ny tanjony fampianarana izay ho raisitsika atoato manomboka mialahady elona sy ny manaraka hatreo. Voalohany anatin'izany ny tanjona anankiray dia hoe ny tovin'ny tandro-dokagatsika amin'ny fomba fijery momba n'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:20 vavaka Jesosy dia hoe mba ho iray izy rehetra dia matetika mifankatsika an'iny dia le hoe any amin'ny Eglizy universelle ny fisainantsika hoe ny fiangonana ary dia ny fiangonana aty dia ny fiangonana azy dia fiangonana any an-dafiny rika sasisa mba ho iray. Dia lasa manao ecuménisme forcé izy. Fa ilay fampiaratsika zany dia manomboka any amin'ny fitovian'ny fahatakarantsika ny momba n'Andriamanitra, ny fitovian'ny doktrina fototra tsy azo adin-kevitra ijoroantsika eto anivon'ny fiangonana dia iray ho azy isika. Amen. Kristy mahay isika mazava ho azy. Fa raha mizarazara be ny fandraisantsika ny tenin'i Kristy dia mety mizarazara eny ihany isika na dia vara iray azy amin'ny fiangonana toerana antsika. Fa ny tanjona anankiray faharoa anatin'ilay fampianarana amin'ilay hoe ireo saina natolotr'Andriamanitra rehetra iezahako zany izay ampilendalendanareo no amin'ny alazo avy manaraka rehetrarehetra dia hoe ozy izay amfiteko matetika hoe arakaraky ny fahalalànao an'Andriamanitra no mahalalina sy mahitsy ny fitsahoanao azy. Andriamanitra nefa mitady olona mitsaho azy amin'ny farasy fahamarinana. Dia plus ianao miletika sy mivelatra amin'ny fahalalàna maro ny momba n'Andriamanitra dia plus mipetraka amin'ilay olona katsahan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Matio 7:7-7:30 tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny sy ny fanahinao rehetra ary sainao rehetra. Raha itsina io dia misy izy Jesosy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny mombanao rehetra, tsy mivaky, iray tsy mivaky. Fa andehanao tsy fanao ahako androany dia ho vakiko kely ilay iray tsy mivaky. Satria malagasy isika. Ny malagasy dia olon'ny fo. Dia mora amintsika ilay hoe mitia n'Andriamanitra amin'ny fontsika. Fa ny olana ao anatin'izay dia ny fontsika miankina amin'ny fahatsapany no manosika azy. Matsapa hoe itian'Andriamanitra androany dia iny afa tena mahasoto sy ny ohatr'izany sy ny sisa. Dia aveo tsy matsapatsapa indray ahako dia azonareo mavitaka io fo io. Itsika zany amin'ny mahamalagasy antsika dia mila mihoatra n'izay le hoe olon'ny fo zay fotsiny. Amen. Isika malagasy 2.0 tsy ilay malagasy lavidatsika fa ilay 2.0 tsika satria manana Kristy izay izy no fizitsika voalohany izay ho mahamalagasy antsika. Amen. Ny artiste matetika tena ohatran'io tena voizy io fo io. Ny olona manana fibre artistique. Taitra kely eo izy tena mafana be ny fony. Dia aveo izy dia lasa ohatry hoe karazana olona tsy azo hianteherana loatra. Satria hoentin'izay fihetse-po izay. Dia lasa tsy mitomahatra isika rehefa anatin'izay fitiavana n'Andriamanitra izay ka miankina amin'ny fontsika fotsiny sy ny fihetse-pontsika. Fa mifidy ny soratra masina ihany koa hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra. Indrindra io saina io no tiako resahana amintsika tsirairay avy. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fanahinao sy ny sainao rehetra. Dia ny olana ihany koa amin'ny maha-malagasy antsika na ataoko hoe amin'ny maha-sady aziatika no afrikanina antsika
dia mbola manapitrondraka ihany koa ny maha-kôlônia frantsay atsika dia zatra hamerina manao répétition kokoa isika no ilay hoe mahatakatra zavatra kokoa, miezaka manakatra zavatra kokoa. Dia izay zavatra izay no anisany ilantsika ao anatin'ilay faharetana amin'ny fampianaran'ny apôstôly hoe mampiasa ny saintsika manao fanamby ao anatin'ny saintsika itia Jehova amin'ny saintsika rehetra. Amen. Raha ohatra ka mipetraka ao amin'ilay fizitsika amin'ny malagasy atsika izay niresahako teo daholo manana arrière-plan aziatika sy afrikana, kôlônia frantsay, zatra ilay répétition avereno zao dia izay fotsiny. Dia tsy tena misy zavatra milentika any anatin'ny saintsika fa fantatsika mpivava fotsiny. Dia lasa kamo isika anakatra fa mametraka fanamby tsara ao amintsika tsiraray avy aby hoe mahazo toa, miaritra ary maharitra, miaritra satria ho challenge ny saintsika. Izy andiny soratra masina maromaro apetraka eo, ho vitatsika ve nanao tahaka ny Taobery izay hoe miraisy ny note ilay izy dia moa mifanaraka amin'ny tokony ho izy daholo hoe ilay zavatra voapetraka ery amin'ny sonaitra ery na ilay zavatra vakina ery. Dia mila tsika tia Jehova amin'ny inona rehetra, tsy maninona fa tia amin'ny fotsika, fa tia amin'ny fanahy ihany koa, tia amin'ny saintsika. Dia ampiasa ny saintsika isika anakatra ilay zavatra tokony ho takarina. Avy eo koa ilay andiny soratra masina hoe tsy nafeniko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotra Andriamanitra. Ny filazantsara no master plan lehibe indrindra n'Andriamanitra. Io ilay misterina fenina hatramin'ny fahagolona fanambarana ao amin'i Kristy Jesosy. Izany hoe ireo fahalalana rehetra ananantsika momba n'Andriamanitra rehetra dia miorina ao ambonin'izay. Dia tsy tiantsika ho zavatra hoe slogan fotsiny na teny faneva fotsiny hoe fiangonana miorina amin'ny filazantsara isika, fiangonana miivo amin'ny filazantsara, miivo amin'ny Kristy isika, fa tokony voaray ny saintsika tsara zay. Ka afaka ny miresaka mazava amin'ny hafa ihany koa isika ny momba ny finoantsika any Jesosy Kristy, ny fandraisantsika, ny finoantsika ny filazantsara. Zavatra nahafaly anarako tamin'ny Omaly nanao répétition teto ny rahalasana bavy, rahalahy sasany nandeha namonjy ny fitahiana soloika tany, zahako nandeha nampianatra nampiofana vady tatsy ambadika tatsy. Dia za moa zany anisany zavatra anontaniko voalohany ro amin'ny olona izay hoe hiaraka handeha hanao lalan'ny fiofanana ao amin'izay resaka fanambadiana izay. Dia anisany anontaniko voalohany dia hoe ohatrany ahoana ny fahazahoan'ny filazantsara ary efa nateraka indreva ianareo. Dia tamin'any no sorana n'Andriamanitra fa misy tikka na zavatsara hoe afaka mitoy izany tsika fa raha izay dia mijanona hatreo hoe aleo aloha hangataka ny fiasan'Andriamanitra amin'ny anankiray aminareo andresy lahatra anareo. Fa tena nazava ilay fahazahoan'ny ilay tanora ny filazantsara sy ilay hoe ny fiainany amin'ilay izy. Fa izay tsy hoe ataontsika ho an'ny olona vitsivitsy fa isika rehetrarehetra tena hoe itody tady-bokanga hoe eo amin'izay fahatakarana ny filazantsara izay. Ny soratra masina no fototra tsy azontsika hivirana kanefa ny fantatsika fa Kristy ny filazantsara. Sady zany Kristy no farany soratra masina. Azontsika ve le fitenena anatin'ilay hoe farany soratra masina? Ny fairany ny voasoratra rehetra dia manondro any Kristy. Ary Kristy izy tena mihitsy no milaza an'izany hoe ny lalàna sy ny mpaminano izy dia miresaka ny momba izany hoe hialantsika amina karazana endrikana bibliolatrice sy ny ohatra hoe lasa lay teny, lay taratasy sy lay teny mihitsy no laza ohatra hoe tompoitsika. Dia mila fantatsika tsara hoe io teny rehetrarehetra ao io ndraika Kristy ny farany, Kristy ny tondroiny.
Ary zay no mahatonga antsika tia maka azy satria tia ahita Kristy tsika ao anatin'ilay teny. Azysika ve miaraka tsika? Fa tsy le hoe teny izy tena no fay, fa Kristy no fay ao anatin'ilay izy. Tena rentsika tsiraray avy aharitra zany amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Mila mitandrina isika sao sy lasa tahaka ny fariseo sy ny sadiseo izay nanana ny lalàna sy ny mpaminana, fa everin'izy ireo hoe ao amin'ilay izy mihitsy, ao amin'ilay horonam-boky ao anatin'ilay ten'Andriamanitra sa tsy haiko nahazo sika ny zavatra tiako rasana eto. Fa Jesosy izy tena no efa eo, fa tsy rarahin'izy ireo ary lasa manompo an'ilay teny voasoratra. Fa Kristy no farany zany rehetra zany. Kristy no fay ahitantsika, hitatsika ao anatin'ny soratra masina izany. Tsy manamaivana ny teny aho, fa no manome atsika ny mahazava-dehibe ny teny. Ny mahazava-dehibe ny teny dia izy manondro any Kristy Jesosy mihitsy azy. Kristy ilay teny tonga no fo. Ary asan'ny fanahy masina dia manondro ny ray sy ny zanaka ho hitatsika mazava kokoa ao amin'ny teny. Aztsika ve zavatra resaka? Zay ny asan'ny fanahy masina hoe izy tsy mitady attention amin'ny tenany, fa ny asan'ny fanahy masina dia manondro antsika avy ao amin'ny teny hoe izao ane Andriamanitra, izao ane Andriamanitra ray, izao zanaka ary dia raha izy ome voninahitra izy ao anatin'izay. Dia zay no mahazava-dehibe ny tanànatsika ny fanahy masina, mitsino ny teny, mampazava ny ahitantsika ny Kristy ao anatin'ilay teny. Ao ve? Ka raha efa maky ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy tokony handeha ho azy zany fotsiny hoe dia efa mandeha mamaky ianao, fa tena hoe fanahy masina tsy lovy ny saiko, ahitako ny Kristy bebe kokoa, hiankofako eo anatrehany bebe kokoa hatrany hatrany. Amen. Farany miala teto ianao dia mivavaka avy oliana amin'ny zay zavatra hotoriana manaraka rehetra ety. Ary indrindra entanentana satria hitombo fahalalana, hitombo fivelarana ny fiainana sy fisainana araka an'Andriamanitra ianao. Amen. Zany hoe tsy fientanentanana amin'ny zava-poana, fa fientanentanana hafanampo ho amin'ny fahalalana manova fiainana ray manontolo. Miresaka ohatra ny ao amin'ny Korintianina, ireo olona marefo conscience sy matanjaka conscience. Ny tanjotsika zany dia ilay hoe mba mifanompo isika ao anatin'ilay hoe fantastika ny rahalahintsika na ny ranavavitsika marefo koa izy, ka ozy izy hoe zahako manaja andro anankiray mihoatra ny andro hafa, na hoe zahako tsy mahasaminana amin'ity par rapport amin'reto sakafo reto, na tsy misotro an'ity par rapport amin'ity zavatra sotroan'ity. Fa ny tanjotsika dia mifanomposika na amin'ny lafiny anankiray, fa ny tanjotsika ngezabe anankiray dia hoe hiala amin'izay hoe marefo ao amintsika ara-pietreretana izay, fa hatanjaka kokoa ao amin'ny Kristy isika tsiraray avy. Amen. Hoy Michael Eaton izay anisany tena ivohy sy anisany inspiration amiko manokana ny amin'ny resaka fotom-pampianarana. Misy an'izay hoe the whole counsel of God, izay mono zany ny hoe ny saina natolotra Andriamanitra rehetra, izay fampianarana sistematika ny teolojia. Dia ozy izy hoe ny doctrine ozy izy no azo namosina ra-panahintsika. Ny doctrine no azo namosina ra-panahintsika. Ka samy mijery ny azo namosina ra-panahy daholo isika. Dia malemilemy ve ka raha ohatra ka tonga ny fampianarana diso rehetra dia tonga dia hoe zay ka mamarina hoe
ohatrany malindry na maloma dia makary sisisy fa misy azo namosy ianao hoe zany tsy izy zany izy. Amen. Zareo tsy fampianarana tsy fampianarana fotsiny fa fampianarana sy fampiarana fiainana ny doktrinantsika no tanjona ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ka hijentsika atsoatsy manomboka mialahady elo ny fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra izay manasanao aho tena entanentana hiaraka amiko hijery manokana hijery akaiky an'izay hoe fotom-pampianarana no momba an'Andriamanitra izay. Inona tafiditra ao anatin'izany? Ny trinité tafiditra ao anatin'izany, ny momba ny fitiavan'Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra, ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny maha-réformé atsika souveraineté an'Andriamanitra, ny tsy fiovan'Andriamanitra, ny maharay an'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fahalalàn'Andriamanitra ny zavatra rehetra na ny omniscience an'Andriamanitra, ary ny mahamanerana ny zavatra rehetra ny omniprésence n'Andriamanitra. Ilentehantsika ireo ivelarantsika bebe kokoa ireo. Manasanao ary aho tahaka ny hoe toriteny sy toriteny androany fampidirana ny amin'ny hoe holiana kokoa isika ety amin'ny Jehova amin'ny fotsika rehetra, ny fanahintsika rehetra ary ny saintsika rehetra. Dia indrindra fa ny ato ilay saintsika ary tsy saina mipetraka ho body aloha fotsiny isika fa manino hovan'izay ny fomba fiainantsika, ny fomba fisainantsika, ny fanatonantsika n'Andriamanitra. Misy fiatrika ngezabe ny fananantsika azo namosina salama amin'izany fotom-pampianarana salama izany. Inona no jerentsika ato sisy lozy izy atao? Ny fotom-pampianarana momba an'Andriamanitra. Dia manentana anao aho aza tapahana mihitsy fa tena hoe tongava foana afahantsika mivelatra kokoa amin'izay ro saina natolotra Andriamanitra rehetra atsika. Miaraka hitsanga atsika. Ny teninao rehetra ry tompo-tiana dia tsy mamapetra fado mandrakiza olevona vokoa izao rehetriza haritra tokoa zao tenina izao ny